Hoantsika lindra amin'ny fikarakarana sakafo vita amin'ny akora voajanahary dia misokatra ho antsika mpankafy izany ny fifaninanana antsoina hoe cuisine bio karakarain'ny SEH sy ny fahitalavitra matv toy izao ny tsara fantatra manodidina izay fifaninanana izay. Tonga eto moa izany izay avy ao amin'ny SEH ampatsiahy antsika fa efa misokatra ny fisoratana anarana amin'ny lalao fifaninanana mahandro izay karakarain'ny SEH miaraka amin'ny matv. Dia manomboka izao dia afaka manapaka ny coupon na participation anareo ao anatin'ny gazety malaza na mitsidika amin'ny page-ny cuisine bio ao amin'ny Facebook. Mareko etsona moa izany fa ny fisoratana anarana dia natao ho an'ny olona rehetra, izany hoe tsy manavaka, tsy mila hoe efa nianatra momba lakozia ianao na hoe efa niasa tao anatin'ny sehatry ny lakozia fa nakaim-pianakaviana ary ianao ka mieritreritra hoe mahay mahandro, manana dia ataontsika hoe passion nahandro dia entanina avokoa andray anjara ao anatin'ilay izy ao avy eo raha ohatra hoe mahitinareo misy chef maro isan-karazany izay efa manana lazany eo amin'ny sehatry ny lakozia dia ireo chef ireo no ampianatra misy zany fampianarana izay atao rehefa tafakatra amin'ny dingana ambonimbony nareo, izany hoe averiko tsy mila hoe efa manana expérience nareo amin'ny sehatry ny lakozia na hoe tsy maintsy nandalo fianarana fa na iza olona tsotra misokatra ho an'olona rehetra ilay fifaninanana dia na olona tsotra na renim-pianakaviana araka ny teneniko tao raha ohatra koa manaraka hoe tompona resaky snack na efa nanao traiteur dia afaka mandray anjara daholo. Dia manentana antsika rehetra izany raha ohatra moa ka misy fanazavana fanampiny tianareo azo dia afaka mifanerasera ao amin'ny page Facebook ny cuisine bio tsika. Moa misy laharatarby koa afaka manantona mivantana ety amin'ny matv nareo na afaka manantona koa eny amin'ny site ny SEH, izany hoe eo amin'ny Kambava eo Ambodiady na eo amin'ny Snack eo amin'ny tokotanin'ny Jomboscor eo akaikin'ny Institut Pasteur eo na afaka miantso laharana 032 11 773 72 032 11 773 72 dia manentana antsika rehetra ny phase éliminatoire moa izany dia manomboka tsikelikely eny amin'ny herinandro dia efa manomboka misy arakarak'izay tonga misoratra anarana dia amin'ny sabotsy izao ny tapitra ny fisoratana anarana dia dieny-izao dia manentana foana antsika rehetrarehetra izay vonina andray anjara. Misy formation omena ho an'ny mpandray anjara ao rehefa tafakatra any amin'ny dingana ambonimbony nareo. Ny tanjon'ny SEH sy ny matv raha mikarakara an'izao faninanana izao dia fifampizarana traikefa eo amin'ny matianina sy ny tsy matianina mba ahafahantsika ilay resaka hoe alimentation saine équilibrée moa izany amin'ny teny vahiny no ny tenenanay anazy apita amintsika ny tokatrano tsirairay hoe ohatry ny ahoana ny sakafo, karazana sakafo tokony hohanina. Azadino fa ny loka ho an'izay maresy amin'io fifaninanana io dia mahery ny 10 tapitrisa ariary. Izay zany dia anampy sy anosika betsaka ho an'izay olona maresy io anokatra sehatra ao anatin'ny restauration sy ny tourisme. Izany hoe raha ohatra ka efa manana snack ianao ohatra dia anitatra an'io raha ho an'izay olona mbola tsy ao anatin'io sehatra io mihitsy dia ny formation izay arahanareo formation izay ho azonareo dia anampy betsaka anareo miaraka amin'ilay loka izay ho azonareo anokafana karazana restaurant arakaraka izay safidinareo mandritra ny formation izay ho azonareo. Ny fanampanazavana manodidina indrindra ny fifaninanana fandrahoana sakafo ny an'ity tokolasiko avy no anakatonantsika tanteraka ny pejy ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra matv isaorana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany ho manaraka indray tsika amin'ny famono fotoana eto velomaro tompoko.